faly miarabantsika ny tokantrano manaraka izao fahita lavitry ny MBS izao ny tenako ny lohahevitra hoentina aminao androany dia lohahevitra mahakasika ny zon'ny mpiasa sy ny tontolon'ny asa eto Madagasikara. Mahakasika izay lohahevitra izay indrindra sy ahafahantsika mamelabelatra izany lohahevitra izany dia manana vahiny ny fandarana zosy andraikitry ny olom-pirenena. Izany dia irahantsika amin'ny Andriamatoa Barsora Kotomanga avy amin'ny syndicat SVS ary ihany koa secrétaire général ny SSM. Ao ihany koa Ramatoa Julio Rakotomaravo avy amin'ny syndicat ny Fisemare izay filohan'ny départementan vehivavy ary avy ato anila koa ato dia Andriamatoa Mamsoa Arialson avy amin'ny filohan'ny syndicat ny Sofitrans. Faly miarahaba nareo ny tenako tompoko. Fanontaniana ety am-piandohana dia tsara raha fantatrina ny tokantrano hoe inona no antom-pisiany atao hoe syndicat ary inona ny anjara asany zany syndicat izany. Le teny dia miaraba ny anatenaina ry miaraba ihany koa ny teknisiana ato amin'ny MPS dia ito no rarotona iarabana ny mpiasa malagasy rehetra vao avy nankalaza ny fetin'ny asa dia indrindra ihany koa ny mpanao gazety izay vao avy nankalaza ihany koa ny andro ny 3 aprily dia toy izany ny vahoaka malagasy manaraka nyty télévision MPS ity fandarana ity. Raha syndicat ny resahana dia tonga dia ao an-tsain'ny olona rehetra dia hoe fitokonana. Ny tena zava-misy ao anatin'io dia hoe zo fototra mihitsy izany fitokonana izany resaka syndicat fa jerentsika hoe inona ny lalàna. Ny lalàna misy raha ohatra ny eto Madagasikara fotsiny zany dia misy an'ilay lalàna didimpanjakana 224 mitondra ny larana 700 mamaritra zany hoe syndicat zany hoe ny fikambanan'ny mpiasa raha ny syndicat ny mpiasa zany fikambanan'ny mpiasa ao amina orinasa anankiray izay manao ny fiarovana ny zo ny mpiasa sy ny manao fampiroboroboana zany ny tombontsoa rehetra ho an'ny mpiasa zay ny famaritana ao anatin'izy io. Ary inona ny andraikiny ao anatin'izay izy zay hoe miaro fa misy ihany koa andraikitra goavana ho an'ny syndicat dia ny fampianarana mampianatra ny mpikambana sy ny mpiasa rehetra ny mikasika an'izay zo zay ampianarana zany ampahafantarina azy ao anatin'izay rehetra zay mahafahany mahafantatra an'izany sy ny adidiny ao anatin'izay rehetra zany. Misy ihany koa ny fanaovana fampiresahana amin'ny resaka ny mpiara-miombonatoka rehetra isan'ny adidy zay andraikitry ny syndicat ihany koa izay amin'ny fampiresaka eny anatin'ny mpiara-miombonatoka fa ny anankiray goavana dia hoe ny syndicat dia ny syndicat rery ihany no afaka zany meny lalàna na ny famanarana isam-pirenena na ny lalàna eto Madagasikara meny lalàna fa miaro ny resaka ministera ohatra manana olana dia mandeha makeny amin'ny ministera dia afaka misolo tenan'ny mpiasa zany makeny ny syndicat tsy eo niveau ny ministera ihany fa indrindra eo amin'ny tribunaly eny amin'ny fitsarana zany dia manana an'izay zo zay izay ny avahany amin'ny resaka fikambanana izay hitantsika tsara hoe misy fikambanana ery ny lalàna amin'ny feany ireny dia reny zany mijanona ao anatin'izay fikambanana tsy afaka manao an'izay fiarovana fa eto zany za dia misarika indray ny sain'ny mpiasa rehetra ao anatin'le hoe ny eny amin'ny toeram-piasana iny isika ry kamarady dia ny lalàna misy mametraka hoe raha mikasika resaka sosialy ao am-piasana zany dia misy ilay atao hoe tokony hanangana ny komitén'ny orinasa ny tena nomeny lalàna misy an'ilay hoe 2005-728 zay lalàna izay mamaritra ny mikasika ny komitén'ny orinasa io zany manome atsika lalàna rehefa mitsangana ny komitén'ny asa mitatana ny reny resaka sosialy any am-piasana reny fa tsy hoe misy hoe mitsangana ny fikambanan'ny mpiasa reny zany kamarady entin'ny mpampiasa andrebirebena fotsy atsika fotsiny reny afahany mamifehy itsika tsy anao an'ilay fitakiana ny tena zontsika zany hoe voarebireby any amin'ireny fa ny tokony ataontsika dia mitaky ao anatin'ny mpampiasa hoe atsangano ny komitén'ny orinasa izay mitatana reny resaka sosialy ao am-piasana ireny. Misy azonao anampiana an'izay ve anampiako an'izay tenin'ny camarade Barson zay miresaka izy teo ny komitén'ny orinasa eo ihany koa ny solotenan'ny mpiasa ireny rehetrarehetra ireny izay fidin'ny mpiasa eo anivon'ny orinasa dia miainga avy ao anatin'ny syndicat zany hoe ny syndicat zany no mitondra an'ireo
olona ireo a hovidiny mpiasa dia mamoaka ny solitenan'ny mpiasa sy ny komitiny orinasa. Ny syndicat dia anisan'ilay antsoina hoe mpiara-miombinantoka eo anivon'ny orinasa. Mpiara-miombinantoka izy satria izy a sady solitenan'ny mpiasa no mpiasa. Faharoa ny mpiasa ary fahatelo a ny mpampiasa. Mpiara-miombinantoka zany izy telo eo a ao anivon'ny orinasa. Ka ny orinasa dia tokony ary tena ao anatin'ny lalàna amin'ny fiain'ny tontolon'ny asa eto Madagasikara mihitsy zay ny andininy fito amby telopolo amby zato dia ao anatin'ny syndicat no mitaky ny zoan'ny mpiasa ary izay le teny camarade Barson teo hoe manaraka ny lalàna rehetrarehetra rehefa mandeha izay fitakiana izay. De rehefa mipetraka ilay hoe mpiara-miombinantoka dia mipetraka ilay hoe telotota miara mamasa mahandro ka tokony tsisy antony tsy hananganana syndicat iny anivony. Tena fampandrosoana ny orinasa sy ny tontolo miasa zany ny tanjona mazava. Eny ary inona tokoa ary ny zo ananan'ny mpiasa rehefa ao anatin'ny tontolon'ny asa izy fa inona ihany koa ny zava-misy eto amin'ny firenentsika manoloana izay hoe zo ananana izay amin'ny maha mpiasa ny olom-pirenena iray. Ya, soranao na tenaina na me fitenenana ny mpiasa dia tokony anana zo anana asa mendrika. Ao anatin'ny asa mendrika dia misy ao ny karama, ny fiahiana ara-tsosialy, eo ihany koa ny fifampiresahana. Zay zany voafaritra izay ny zo ananan'ny mpiasa. Ka amin'izay nefa maro ireo zo ireo no tsy voahaja fa resahako manokana eto aloha ny fiahiana ara-tsosialy satria io zao no tena manana olana eto Madagasikara. Inona moa ny tenenako hoe manana olana? Tamin'ny taona 14 nisy ny fanatsarana ny fiahiana ara-tsosialy mpiasa io ary io dia nalefa tany amin'ny fanjakana. Io moa zany hoe hojeren'ny fanjakana omeny avalona sy ndretrarehetra. Hatramin'izao nefa io mbola tsy mivoaka. Izay tena mamperitreritra mihitsy hoe inona ary ny tsy mampivoaka anazy hatramin'izao hoe efa tamin'ny 14 tsika izao efa 7 inona ny antony misy tsy mety ve ao. Kanefa ao anatin'io CPS vaovao io dia voalaza ao ilay fanatsarana. Ohatra fanatsarana ny volan-jaza, fanatsarana ny volan'ny bevoka, ny fanatsarana ny fisotrondronono. Satria eo amin'ny fisotrondronono zao mba tokony ho atao ohatra hoe isam-bolana, mba tokony atao isam-bolana fa tsy atao isa-telo volana intsony satria misy mpiasa retraite efa lasa misotro ronono. Ray andro tsy voaly fisotrondronono maty izy. Raha mba natao isam-bolana izy mba asitrahany le volana teo alohan'izay. Ohatra tsotsotra sy ohatrany hoe anona ihany izay fa ao anatin'io CPS io mihitsy misy ny fanatsarana le fiahiana ara-tsosialy. Raha ohatra ka hoe miresaka an'le CPS ianao tena rahantsika mahita tena fiarahamonina fa tena tsy hita taratra eo amin'ny olona anankiray miasa mihitsy zany hoe fiahiana ara-tsosialy zany. Raha jerena fotsiny ohatra ny teny volan-jaza ianao teo ny volan-jaza kehitriny raha tsy diso tsy 5,000 ny volan-jaza nefa ny raha manana zaza ny olona iray ny ronono fotsiny tsy voavita zany raha miasa ny reniny ohatra. Toy izany koa ny volan'ny vehivavy bevoka zany hoe tsy mifanaraka amin'le lanjam-piainana sy le vidim-piainana misy ihany ane le izy dia ohatrany hoe rehefa misy le izy dia tokony hoe kena ve fa ny marina dia hoe tsy mahavita an'le olona amin'ny fiainana izy zany hoe tsy azo antsoina hoe fiahiana ara-tsosialy zany ny zavatra atao hoe fiahiana ara-tsosialy dia mahavita an'le olona zany hoe misy fiantraikany fiahiana zany hoe afaka manampy ny karaman'le olona zany avitany an'izay zavatra mety tsy ho vitany karamany. Tsy zay nefa no hita fanatsarana hoy ianao efa tamin'ny taona 14 hoy ianao mampieritreritra be zany eto nareo syndikaly inona ny tena fantatra hoe efa hoe vaindondra rara ao anatin'ny vinanareo zany fa mba hisinny izay fiverenany le zavatra takinareo zay efa misy paikady milamina sy mahomby ve ametrahanareo an'izay mba ho hita taratra eny amin'ny olona miasa marina izay fiahiana ara-tsosialy zay. Araka ny voalazako anao tena tenaina efa zay ao anatin'io le CPS io ny paikady mahakasika an'izay satria ny mpiasa zao dia mandoa latsakemika izy miaraka amin'ny mpampiasa nefa araka le teniko anao teo rehefa tonga fisotrondronono raha misy
misy ny akamarony de remboursement nisy mpiasa anankiray zay tonga ny taraina mihitsy tao mitomany hoe ray volana ny tsy nahafeno an'le fepetra takiny knapsa de tsy nahazo retraite izy fa remboursement nefa izy amin'io a mpiasa cadre ny karama 3 millions tany anaty orinasa fa ny volany raisiny izy na tena 1 million de francs za tena nazara ohatrany tena tsy hitako zay nylazaina aiza le hoavy zany zay aiza zany no avy mpiasa malagasy mifofotra izy ary nandoavana mandoko cotisation foana izy isambolana tsy isy ataona akory fa isambolana alaina foana io nefany a tsy tantaratra hoe rehefa tonga ny fotoana isitrahany azy a dia manjavona zay tsy atao hoe manjavona am'zany fa tsy araky ny eritreretany azy a ny vola raisiny eo ihany koa ny mpiasa tsy andoavan'ny orinasa cotisation de miasa izy tonga am'izay efa kaiky retraite izy a de makany am'kinapsa de ianao ara tsy nandoavan'ny mpampiasanao cotisation taty mihitsy any zay ny anetanako atsika mpiasa ihany koa hoe jereo matetitetika io cotisation io mandehanany am'kinapsa fa mandray anareo ny kinapsa mijery foana hoe nalohany ve tamin'ity taona ity nalohany ve tamin'ity volany ity satria misy koa ao anatin'ny herintaona na tena mandoa izy fa volana ray roa telo volana ray na telo volana ray fotsiny de voaloha izy zany de zay ka io koa misy fandraisana ndraiky tsy mpiasa ndraindray fa ndraindray koa ao amin'ny knapsa mety misy zavatra kely tsy ara-dalàna satria tokony izy no mampatsiahy an'le mpiasa hoe tsy nandominy knapsa ny mpampiasanao fa mandehana na hoe ry mpampiasa aloavy ny anjara zay anjara asan'ny knapsa misy ihany koa ny mpiasa any amin'ny orinasa tsy amahazo an'le fiahina ara-pahasalamana fa marary izy de tsisy fa de miala voly izy misy ny orinasa sasany mba manome ihany hoe remboursement an'le frais médicaux fa ny sasany de tena hoe ndraindray ary mpampiasa am'te mihitsy hoe andana aloha mitsabo tena de rehefa any naverina miasa zay mampalahelo de mampalahelo zany rehetrarehetra zany no hitakina fanatsarana ao anatin'io CPS vaovao io sao de misy anapinao an'izay za ngamba itodia kely eo anatin'ny resaka fiaina sosialy zany eo amin'ny zay ho an'ny mpiasa zay miasa mandray isam-bolana fa ny tena fantatsika tsara fa ny telo amin'ny valopolo isan-jato dia miasa le hoe miasa miay tena reny zany ny tena raha ny statistika navoaka ny atsotanisana navoaka tamin'ny statistika tamin'ny roa amby folo sy roa arivo namoaka an'le hoe valo amby fitopolo amby zato lavitra ariary zay ny hetra ambonina hetra voangona amin'ireo sehatra miay teny reo nefa fantatsika tsara fa reo ny tena mijaly ndre tsy manana an'izany hoe fiainana sosialy zany de eto zany zay nisy any mahatonga an'le hoe ny syndicat am'izao fotoana zao nanao an'ilay vina syndikaly 5 efatra amby folo sy roa arivo teo anatin'ilay fikambanam-be ny randram-boa syndikaly CTMSSM zay namoaka an'izy ity moa zany nahitana hoe atao anatin'ny fivoriana nahitana hoe misy telo maika be atao anatin'ity de ny karama ny fiainana sosialy de ny fampitivonan'ny mary karama zay ny resaka karama de ny mikasika ny mpiasa-panjakana reny le hoe azanona kadreta de hita atao anatin'izay zany le hoe raha hoan'ny reny sehatra miay tena reny de tokony raha ohatra ka tena tiana zany ny tena hampandroso atsika malaky de miditra ao anatin'izay hoe reny zany omena fiainana sosialy ahoana fomba zoany zany satria mandoa aby izy mandoa etra izy zay miditra zay ao anatin'le izy fa raha ohatra izy mandoany io foana alohany etra nefa tsy mba misy mba fahazahoana atombony ho anazy mihitsy zay ny mahatonga zary lasa tsy mirarahan'le fandavakitra mihitsy rehefa avy eo fa rehefa hitantsika hoe mba misy anjara misy apahany amin'iny letra alohany iny arotsaka ho any amin'ny knapsa ohatra satria ohatra hoe knapsa ohatra no hitarina kely mba hitatana reny sady knapsa koa nefa nanao fanadihadiana mikasika an'io sehatra miay teny reny manana vokatra tsara amin'ireo ireo olona miay tena ao anatin'io rehefa mandoa zany misy ny apahany etra alohany arotsaka ny fanjakana makany amin'ny knapsa am'izay izy mahazo karta knapsa mahazo fiainana sosialy efa fatany sady zany hoe mety mahazo fisondronono izy tena fatany mihitsy hoe ahazo fisondronono izy raha marary izy de mba misy tsy hiantoka tanteraka ny fanafotony fa mba misy fandraisana anjara avy amin'ny etra alohany zay mihitsy ary eo zao avo enontsika tsara hoe tamin'ny herinandro io menimenina mihitsy ny mpampiasa amin'ireny hoe olana amin'ny secteur informel reny reny zany rehefa hitany hoe
reny afaka mandohetrany izy fa izy fotsiny tsy te andohetra noho zay le hoe tsy mba misy mivena fa rehefa hitany hoe aika za afaka misy apahany amin'ny fitsaboko azo misy fisotrondronono efa afaka mahazo fisotrondronono koa za miteny atsika efa maniraka misarika moramora makany am'izay le hoe fa formel zany ary misy fidiram-bola hoan'ny fanjakana mampandroso ny toekarina eto Madagasikara ny ilay izy fantahina mipetraka eto hoan'ilay olona efa manana karama roetsy ariary dia eo zany isaritana ny vahoaka satria le roetsy ariary iny hoan'izay mbola latsaky ny roetsy ariary no miakatra roetsy ariary fa lefa roetsy ariary no mihoaka zany de tsy misy fiakarana zany hoe tsy tokony isika mivatra na amin'ny fiainana ny tokony tsy hoe anaroatra apakatra satria tsy ny mpiasa rehetra no misy ny fisondrotan-karama fa izay latsaka iny nefa tsy tena ny rehetra iny fa apahany fotsiny ihany de eo zany no isaritana ny sain'ny tsika rehetra na ny syndicat na ny mpampiasa na ny fanjakana tokony hojerena kosa satria vidim-piainana ne jereo tsara tamin'ny 2024 ny fiakarany vidim-piainana 7.3 zany hoe am'izao raha ohatra zany tsy mihetsika ny karama ny olona manana karama roetsy miakatra dikan'izany mihena ny karamany zany am'ty taona ty mihena 7.3 satria zay ny vidim-piainana zay no mahatonga le hoe tokony hojerena am'izao na de eo azy iny filazana teo iny ino a tsy fiakarana fiakarakarama iny fa fampitoviana karama fotsiny hoan'ny ambany le lazay ny filoham-pirenena hoe mpiasa mare fa ny mpiasa rehetra zany tokony hojerena satria eo zany matetika foana raha ohatra ka miteny iteny ndray tsika rehefa aveo hoe hoakarina 8 isan-jato ny karama raha voakarina 8 isan-jato nefa 7.3 ny fisondrotam-piainana de mizika zay aotra faingy fito ihany zany tena fisondrotan-karama fampandiniana mila mifampidinika zany ao anatin'izy io satria mety raha ohatra ho avela fotsiny hoe anjara ny mpiasa sy ny tompony orinasa no mifandinika any amin'ny orinasany tsirairay avy any de mety mbola enjakenzana satria mety hiteny ny mpampiasa hoe efa iny ny tapaka atao ny ambany any no akarina ny mare foziny filoham-pirenena reny ane fitaratra be dabe ny azo etika be dabe zany iny resaka iny hoe atram'izay mantsy de ny mpampiasa sy ny syndicat no mifandinika hoe ahoana ny fisondrotana hoan'ny secteur hoan'ny sehatra tsy miakina fa tamin'ity moa zany de nila vonjy tany amin'ny filoham-pirenena de somary be dabe ihany fanontany fa manina tsy maintsy mila filoham-pirenena vao afaka manapaka an'ireny zavatra tokony mihoatra ve sa zany raha tokony tsy de ilaina an'izany satria zavatra iaina isan'andro ane zany hoan'ny secteur hoan'ny sehatra tsy miakina iny ary mitodika aminao Mamso ny zo mpiasa ny resantsika eto zany hoe raha diniako ny zavatra efa fampiresana teo aloha teo le tamberina andraikitra mihitsy mbola tsy ampy tsy tonga any amin'ny mpiasa mihitsy ny zay hoe tamberina andraikitra izay inona ny vahaolana aminareo hoe filohan'ny syndicat ny Sofitrans ianao mbola tsy hiditra amin'ny resaka hoe Sofitrans fotsiny isika fa amin'ny mahafilohan'ny syndicat anao zay mino fa mpikambana anatin'ity hoe randram-bao syndical ty ny syndicat ny Sofitrans inona ny paika efa misy paika tena mahomby sy afahana ve hoe isiny le tamberina andraikitra zay isiny le zo ananana tena ho tonga tsy zavatra tsy tokony angatahana ane zany fa tena hoe tokony efa isitraka de manahoana ny paikadanareo mahomby malona izay ny tranga misy aloha ankehitrindry zany de misy ireo orinasa izay mbola mampiasa manome karaman'ny mpiasa 7 alina ariary raha etsy ariary de iza ireo orinasa ireo dia ireo sécurité reny sécurité hitanao rehetrarehetra reny ny akabiazany ary anisan'izany koa ny any amin'ny zone France raha ohatra aveo hoe apetraka azany roa etsy ariary io ny karama farany ambany inona kosa azany ny fepetra raisin'ny fanjakana manoloana izay rehetra tsy mampiatra an'io zay mantsy zany zao ny tena fanontaniana tokony hipetraka hoe mandra-paroviana tokony isy deadline mihitsy zany hoe mandra-katseto ray volana tokony miakatra daholo ny karama zay tsy miakatra ny karama tonga de miatra ny sazy fa atreto mbola tsy nisy fampiarana sazy ho an'izay tsy mampiatra ny lalàna mivoaka hoe ampiakarina ny karama zay aloha zany tena hoe angatahana mihitsy ny amin'ny tompona andraikitra rehetrarehetra ary izahay syndicaliste dia mahita ary mbola miantso ary mbola manokatra foana ary mitady foana ny hoe
fifampiresahana andatabatra boribory na ny dialogue social zay ny antopisiny syndicat zay tranga anankiray izay misy ireo ary indrindraindrindra koa ho anareo tanora zay ao anatin'ny asa call center zay zavatra tena iainana ankehitriny koa zay na rédactrice sy ny rehetrarehetra miroborobo sehatra asy io a kanefa koa tsy formel fa vitsy no mety ao anatin'ilay hoe formel ny antony de tsotra toerana tsy eritreretinao hoe misy mpiasa 50 misy mpiasa 50 ao anatin'ny toerana izay atsasaky ty hevitra ty ireo mpiasa ireo a mandray karama efa nahita contrat mihitsy zay mandray karama 2 hetsy ariary salaire de base zany izay salaire de base zay nefany a tsy zany tsy mpampiasa no mamea anazy izay mampanao contrat fa mbola misy olona 5-4 eo alohany ka raha ohatra any ambony any izy ataotsika hoe 4 tapitrisa de tonga eto Madagasikara izy tompoko 2 hetsy ariary satria maka daholo ny eo ambaratonga rehetrarehetra de zay a ny olana misy izay efa fampiresahana eo anivon'ny mpiara-miasa call center rehetrarehetra sy ianareo tanora de mila ianareo a ary manentana anareo midira syndicat fa ny syndicat afaka ny anampy anareo ny am'izany de izay zo zay a ao anatin'ilay zon'olombelona izay nosy ny avy Madagasikara tamin'ny 10 décembre 1948 7 izay nanaova Madagasikara soni izay voalaza ao amin'ny 17 ny zon'olombelona manao hoe manana zo hiaina ny olona tsirairay avy ary rehefa manana zo hiaina izy a de rehefa mpiasa izy a de vomaika zany tokony hitombo ilay fahefana eo an-tanany amin'inona fahasalamana amin'inona amin'ny trano fonenana amin'inona ara-tsakafo ara-pitafiana saingy inona ny manakana anazy ankehitriny mifanohatra amin'izay no ankehitrina natenay inona no nampitsika an'izay camarade Barson camarade Julio fa zay zavatra iainana misy ankehitriny a ary asehotsika tsy ho ela hoe inona marina zany zavatra misy iainana ankehitriny zany eto misy an'le boky hoe vina syndical zany hoe raha azoko sary ty hoe randram-bao syndical ty a de firaisan'ny syndicaly zay hoe firaisan'ny syndicat misy ve eto Madagasikara sa zay te ho ao anatiny ihany a no niditra ao anatiny mahita tsiny hoe CTM SSM azonareo azavaina ve mahakasika an'ity sy ny tena antony na tonga anareo a nanao an'ity vina syndicaly ity ty ny vina syndicaly a nanomboka tamin'ny 7 moa zany a rehefa resaka ny mpitahika syndicat rehetrrehetra hoe ohatran'ny namafana zany tola syndicaly de hita hoe makaiza ohatran'ny tsy tena mandehany amin'ny anatin'ny tanjona iriny de zay natonga ny fivondrona tamin'ny 7 nananganana an'le hoe randram-bao syndicaly misy an'le plateforme CTM conférence des travailleurs de Madagascar sy ny SSM solidarité syndicale de Madagascar reo moa zany a no lehibe eto amin'ny Madagascar amin'izao fotoana zao misy hatrany amin'ny 220 ny syndicat ao ny SSM ary amin'ny 220 ny confédération ny CTM izay misehatra tsy miakina ny CTM ary sehatra fanjakana ny ankamaroany ny SSM fa misy ny tsy miakina sy ny sehatra miaitena ihany koa dia nahita anatin'izay rehefa avy nanao an'ilay fiofanana satria nisy ny adihevitra de nahazo raha miasa tamin'ireo mpamatsy vola amin'ny hoe fanatsarana hoe avozana ny tolona syndikaly dia rehefa nandeha zay hoe fanavozana zay de hoe ahoana ny ahafahana mahazo hoe syndicat matanjaka atoko ny fandrosoana alovaintafy de tay zay zavatra zay zany tonga tany amin'ilay resaka hoe tokony tsy mandeha rery-tsonina hoe samy mitolotolo leny fotsiny ny syndicat fa aleo mametraka vina mazava de zay nahafahana miarana tamin'ny ampiara-miombinatika nahafahana nandrafitra ty vina ity zany iraisana ho an'ny ao anatin'le randram-bao syndicaly de mazava moa anatin'izany isany anaky telo goavana zay maika ny dinina tamin'ity fanombohana ity satria manomboka 7 ty le hoe momba ny karama
hoe karama farany ambany sy ny fampitovina karama ho an'ny mpiasa-panjakana sy mikasika ny fihina ara-sosialy zay voadevitra nataontsika teo reny fa ao ihany koa ny mikasika ny mpiasa-panjakana le mbola tsiraikitra le hoe azano en encadré de l'état ny ECD sy ny LD sy ny EFA reny indrindraindrindra ihany koa ny mpiasan'ny eny amin'ny commune eny reny izay reny de tena reny azo lazaina mihitsy hoe mpiasa marefo satria dia arakaraka rehefa falifaly ny sefo any amin'ny ministère any amin'ireny dia renouvelena ny contrat rehefa kamokamo zalahy de efa tsy renouvelena zany zavatra hitany hoe mila dinihana maika ny fomba hoe ahoana ny fahafahana mampiditra andreny azo atao satria rehefa nanao adevitra zay tao amin'ny tamin'ny 7 sy 3 aprily teo tao amin'ny Colbert nakana fiantsonan'ny candidat solomavambahoaka sy manampaizina ara-ekônomika asotena ministerany asa sy ny asa-panjakana asotena ny finance budget reny zany sy mpiara-miombinato nanao adevitra mikasika an'ireo lohevitra telo reo nanaiky daholo nydrehetra tena tsy miteniteny foana zany maraka ny syndicat fa azo atao daholo manatanteraka an'izy ireo fa fotsiny misy ny dingana maromaro zay tsy maintsy arahany de io dingana io zany ny tena hoe voalohany ny fanatonana ifampiresahana de mila atomboka deny zao zany ny fampiresahana zay fanatonana afahana miditra amin'izay dingana voampiarana an'ireo maika be ao anaty vina syndicat reo eny ary mandeha de mandeha ny fotoana nefany mafana de mafana fifanakaloza-kevitra ary maro ny zavatra mbola tiana ho fantatra sy tiana hoe mahakasika an'izay hoe zon'ny mpiasa sy ny tontolo ny asa izay fa ny amaranana anazy de manontany anao amina Julio hoe zany hoe azo antoka zany avy amin'ity misy hoe vina syndical ty fa aomby ny tolona zay ho ataon'ny syndicat am'izao manomboka izao fa ihany koa tsisy tsony ny londohana filohan'ny syndicat hoe ho voavidy vola na hitady tombotsoa ny tenany manokana fa tena hoe hiadana zay hoe zon'ny mpiasa sy ny tsirariny miatra amin'ny resaka arakasa eto Madagasikara izay azo antoka ve zay efa hatramin'izay zany matonga anao ny tolona syndical de manantena hoe azo antoka ny amboazany indrindrandrindra fa miampy an'ity vina syndical ty de matoky fa tena aomby zany ny tolona izay efa miavao tolona syndical amin'izao fa tsy araka le teninao teo hoe iny mpitaritarika amin'ny tabataba eny de aveo rehefa ana de tsy hita satria mety nahazo vola tsy fantatra na mahazo toerana fa manomboko zao zany ny mpitarika eny mafy ny asan'ny sarotra ny asan'ny mpitarika fa amin'izao fotoana izao misy mpitarika syndicat toriny eny amin'ny tribunal nefa ny zavatra manatanteraka ny asany de na izany na zany tsy atao akivy zany fa mino fa aomby ny tolona indrindra miaraka mbola veriko ihany miaraka amin'ity vina syndicaly voalazanao ty ka io ny anetanako ndrehetra hoe azakivy zany ninina zavatra miseho fa ny olana tsy maintsy misy fa vahaolana ihany koa de misy de inona vahaolana fidirana syndicat mazava be teny farany angambany ho anareo telo mianadahy zay tianareo ampitaina ho an'ny mpiasa sy ho an'ny mpiaino antsika ny tokantrano teny farany angamba dia makasitraka indrindra ny natenaina ny afanasana dia ny teknisiana rehetrrehetra ihany koa atao amin'ny MPS indrindraindrindra ny mpijery ihany koa satria dia afaka ny fampitafitafatsika androany fa misy afatra kely ihany ampitaina amin'ny fotoana ohatran'izao dia indrindraindrindra ho anareo mpanao gazety zay vao avy nankalaza ny 3 aprily tanitsika rehetrrehetra ao anatin'izany hoe afampiroboroboana ny fananganana syndicat satria maro ihany koa ianareo mpanao gazety no manana olana ary miataky mafiny le hoe tokony tsisy ny fanampenam-bavy ianareo ao anatin'ny syndicat ny tena afahatsika rakan'izay ary dia manentana fa dia samiditra syndicat satria ilain'ny syndicaliste enao zao de zao kamarady afahatsika mamondrona ny hery afahatsika mitaky ny zo sy ny adidy ao amintsika rehetrrehetra amma vehivavy syndicaliste anahy kosa de manentana tsika mpiasa vehivavy hiditra syndicat tsika manko indraindray matahotra na hoe tsy avelan-dramose na hoe mbola mpiasa be fa rehefa tsika mandamina an'io de vita foana io midira syndicat fa ao irery ihany no afaka amahantsika ny olantsika amin'ny olana arakasa raha nanokatra FBA ny omaly de mahita hoe 7e dialogue politique teo amin'ny firenena malagasy sy ny firenena mpamatsy zareo mpamatsy vola dia nivoaka ny vola fanampiana antsika Madagasikara izany zany de midika fa ao anatin'ny sehatra dialogue ihany no ahafahana mamaha zavatra dia izay syndicaliste de mitaky foana ny dialogue social ary isaky ministera tsirairay avy tokony mipetraka zany hoe
plateforme de dialogue social zany raha te handroso marina tokoa isika eto Madagasikara dia hoy aho hoe ry fanjakana mivonona amin'ny fanokafana ny sehatra ifampirisahana dia ho an'ny mpiasa rehetrarehetra eto Madagasikara amidira syndicat raha teo amin'ny formula zay. Eny ary izay ny fandaharantsika amin'ity anio ity savaranonandro fotsiny iny androany iny fa mbola maro ny fanontaniana mipetraka mbola tsy mety mbola tsy afa-po ianao satria misy fanontaniana misy zahatra tianao apetraka mbola tianao ho fantatra mahakasika zany hoe zon'ny mpiasa sy mahakasika ny tontolon'ny asa izany fa mbola mampanantena anao ny fandaharana fa mbola isy ny fiverenan'izy reto amin'ny fotoana manaraka sy amin'ny fotoana mahamety azy idirantsika lalindalina ao anatin'izay mba ho fanomezana fahafapo anao any tokantrano fa indrindrindra fanomezana fahafapo ho an'ny mpiasa rehetra eto Madagasikara. Izay ary no ela fa mametraka ny veloma mandra-piaona atsika rehetra ny tokantrano tenako mankasitraka indrindra ny telo mianadahy vahiny teto amin'ny fandaharana ary mametraka ny veloma ho anao ho amin'ny heriny toy izao indray veloma tompoko.